fitaterana andranomamy sy andranomasina herendoza tandremo lahy fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro ataovy tomombana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra azao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamory-lakana sy vedety madinika misy motera manarah ny fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra lasa mamiritra be ny tanàna zay ty mandoetra mana tena fampandrosona nefa tsy manefa na ariary azo baka everina tonga fotsiny am'izao zay nareo zay tsy raha tiana mandroso ny tanàna aloavy ny etranao fampiasana ny amin'ny ampaharitra azy ireo arena rehetrarehetra zay manodidina antsika mba hahafahantsika mampidibola bebe kokoa ihany koa ho ania ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana zany raha jerentsika zany a izany resaka lamatra zany dia ressource migratrice ozy isika zany hoe tsy itsika malagasy ihany ny tompony fa zay toerana rehetrarehetra zay andalovany a dia tompony avokoa raha ataontsika hoe avy any Maldives mandalo an'iny Seychelles eto Madagascar dia avy eo midina any ambany a mivadika makao a Mozambique miakatra makany amin'iny Tanzanie iny a Kenya verinandray mandeha makany Maldives tsy zay toerana rehetrarehetra zay andehanana rehefa avy eo zay aloha zany zavatra anankiray zay ny zavatra faharoa tiana ho resahana ihany koa dia ilay protocole de pêche na ilay accord zany a dia io zany a karazana document anankiray zay miraikitra ny fifanarahana rehetrarehetra ao anatin'ilay fampiasana n'ilay arena voajanahary zay atao ary rehefa vita ilay sonian'ilay protocole izay ilay tompon'ilay sambo zany a mandoa ilay antsoina hoe redevance rehefa avy mandoa an'ilay redevance izy a dia zay tsika vao manome an'ilay antsoina hoe licence dia le licence no mametraka hoe firy volana no ampiasandry zareo a an'ilay sambondry zareo aty amintsika aty non tsy rotaona ka le rotaona mantsy le diso le fieritreretan'olona azy lay accord no roa taona fa lay licence nangatandry zareo dia 3 volana fotsiny ao anatin'ny 3 volana satria azadino ilay lamatra dia ilay ban de temps dia tsy disponible 12 mois sur 12 aty Madagascar ny aty Madagascar dia ho andidina ny eo amin'ny 3 volana ka hatramin'ny 4 volana eo a no disponible reo temps reo aty Madagascar ny ao a Seychelles kosa izy a dia manomboka amin'ny 1 bolana ka hatramin'ny 6 volana ny ao Seychelles fa ny eto amintsika izy a manodidina zay 3 volana zay hatramin'ny 4 volana zay nahatonga n'ilay licence de 3 mois fotsiny no nangatahany a japonais reo zany dia ankoatran'izay ihany koa dia ny toerana zay anjonony a japonais reo a dia misy zone de pêche tonnière anankiroa ny anankiray ampita ny faritra atsimo atsinanana izay anoany amin'ny 34 km miala ny asisidranomasina ny faharoa dia aty amin'ny faritra avaratra andrefana ny Madagascar izay anoany amin'ny 34 km ihany koa zany hoe kely zany ny ahafahan'ireo sambo reo hifanena amin'ilay jony madinika zava-dehibe dia izao ireo sambo reo dia palangrier avokoa zany palangrier zany dia tsy mampiasa harato na iray metatra azy ireo sambo reo dia mampiasa n'ilay hameçon mampiasa n'ilay palangre zany palangre zany misy ligne principale anankiray dia ahitana hameçon maromaro manaraka n'iny ligne principale iny zany dia rehefa mampiasa n'ireo hameçon reo mitovy amintsika le mampiasa n'le finta ohatrany mamintana zany zay no ampiasain'ireo satria ilay espèce izay ciblevandry zareo zany dia izy tsy mitady an'le kely fa le ngeza raha izay fa roa manaraka an'izay dia espèce izay jonona amin'ny alalana hameçon no ataony zany fa tsy araka an'le eritreretantsika azy hoe mampiasa rato fa palangrier reo sambo ka le izy nametraka atsika ny antsoina hoe capture de référence izany capture de référence zany dia calculé à partir an'ilay capacité ho an'ilay sambo dia tsika zany nametraka hoe reo sambo anankiray reo raha sambo anankiray zany licence anankiray ao anatin'ilay 3 volana raha tena ahita izy dia io 125 tonnes io 125 tonnes zany ho an'ny sambo anankiray ao anatina 3 volana zay mahatonga azy sambo anankifolo dia 1250 tonnes
zay ny antony dia io 1250 tonnes io a ny valeur an'io miaraka amin'ny type ny redevance rehetrarehetra zay miaraka aminy izay le manome an'le 1 169 000 $. Dikan'izany zany a mitovy aminao hoe manana 4L dia fa miteny hoe olona anakefatra no entinao am'le 4L dia dikan'izay zany a tsy possible anao hoe ataontsika hoe hitondra olona 100 na hoe hitondra olona 200 ohatran'izay satria calculer à partir n'ilay ataontsika hoe capacité n'ilay sambo ilay capture de référence ilay resaka valeur n'ilay redevance mihitsy hatramin'izay accord rehetrarehetra zay natao sinisy teto Madagasikara mahakasika ny Jony Lamatra iny accord iny no accord zay nahitany Madagasikara tombotsoa betsaka kokoa zay na tonga n'ilay fahasarotany ilay fifampiresahana satria intelo miandro taona no ny fampiresaka saika tamin'ny taona lasa Japan Tuna no tokony efa nanjony taty Madagasikara fa noho n'ilay réforme zay nataontsika izay nampiakatra n'le redevance sika ho lasa 3 ou 4 mihoatra ny redevance teo aloha dia tao anatin'ny fisalasalana ry zareo satria hoe lafo loatra le accord izay miproposena amry zareo zany dia nisy négociation natao dia iny nahitana n'ilay marimaritra iraisana zany rehefa avy eo ary efa tamin'ny mois de mars atsika ny volana martsa no nahazo ny feu vert ny amin'ny afahantsika zany hoe iroso amin'izay fanaovan-tsony miaraka amin'ny Japan Tuna zay fa noho n'ilay situation Covid no nahatonga andry zareo hoe amin'izao volana Jolay zao vao nakatiry zareo nanao an'ilay sonia tsara ao marina fa 470 amin'izao no sambo mpanjono Lamatra izay homena licence zay hanjono atao anatin'ny faridranomasiny Madagasikara satria azadino mbola vao hanome licence sika après le fandoavan-jareo le redevance à partir du mois de septembre vao manankery ilay permis izay homena andry zareo zany tamin'ny andro totaloha ny ZEE ny Madagasikara dia 1 141 000 km². Tamin'ny andro totaloha nisy fotoana tafakatra hatrany amin'ny 200 mahery 300 latsaka kely eo ny sambo zay nanjono tato anatin'ny faridranomasiny Madagasikara amintsika miteny zao zara raha misy raha tambatra miaraka amin'ireo sambo crevetier zara raha misy 50 ny fitambaran'ireo sambo reo tafitra ao anatin'izay ny thonier tafitra ao anatin'izay ny crevetier dia tafitra ao anatin'ireo lay navire artisanaux izay ometsika licence ihany koa atsoatsy feiny zany tena mbola malalaka ny faridranomasiny Madagasikara ary ny zavatra tsara napetraka atsika dia ilay karazana fametrahana karazana repos mba ahafahany ilay ressource misy régénération na ressource zany satria nandritra fotoana farafahakeliny enimbolana tena velatsika ilay ranomasina hoe tsy nisy nanjono mihitsy zany karazana mitovy amintsika nanao réserve temporaire fa réserve temporaire globalisée généralisée izay no fepetra zay no raisitsika raha iresaka crabe tsika satria matetika crabe no resahan'olona hoe misy an'ilay monopole dia azadino tamin'ny andro taloha dia société anankidimy fotsiny no afaka nanao an'izany exportation na crabe zany eto Madagasikara rehefa tonga teo amin'ny ministère io tsika dia nosokafatsika ary société 9 no manao an'izany exportation zany ny ankamaroan'ireo société reo dia malagasy avokoa dia hitatsika amin'izany fa tsy marina mihitsy ny fitenenana hoe misy an'izany monopole zany mahakasika n'ilay resaka jono trondro ndray no resahantsika hatreto dia mbola tsy nanome licence ho ana bateau industriel atsika mahakasika ny jono trondro ny eto Madagasikara ankoatra n'ilay navire artisanaux izay 3 izay nangataka protocole de pêche avy aty amintsika aty izay nomentsika protocole de pêche fa mbola tsy nanome licence sika satria mbola tsy nandoany le redevance ry zareo satria azadino vita soni ilay protocole de pêche aloha lay redevance zay tsika vao manome an'ilay licence ireo 30 navire artisanaux reo dia navire ino ty izy pavillon gasy avokoa reo zany hoe malagasy avokoa zany ireo navire ireo fitaterana andranomamy sy andranomasina irendoza tandremo lafa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro ataovy tomombana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra azao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamorilakana sy vedety madinika misy motera manarano fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra ato lasa mamiritra be ny tanàna zay ty mandoetra mana tena fampandrosoana nefa tsy manefa na ariary azy makany everina tonga fotsiny am'izao zay nareo zay tsy
raha tianao androso ny tanàna aloavy ny etranao